rehetrarehetra zay nanatanteraka sy nikarakara amin'ny fanomanana an'izao jirony krismasy zao. Fanaingan'ny tany any zareo aloha za. Zao ary efa fantatry nareo fa lina sy dodona dia eto aloha dia efa miarabantsika rehetra tsirairay avy tratran'ny anatanteraka ny jirony krismasy ka miaraka anisitsika tsika rehetrarehetra miaraka manisa mafy dia ho ampiretintsika ny jiro vonina venareo dia zao ary miara-manisitsika atombontsika amin'ny 13 zay 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Idiaka mamtsika rehetra tokilasy mivavy azavana tsy zanana fitiavana ary izao dia aposa amin'ny vizity isika. Mialohan'izany dia mba misy ny fandaminana zaraina aminareo vahiny izay iaraka amin'ny andriamatoforam-pirenena izay misy bracelet orange ny tanany. Ireo ihany aloha no afaka mandroso manao vijiko miaraka amin'ny tona izao match.
Zatsika ny fahadiovana efa misy toerana natokana asina fako eny rehetra eny. Anisany mampiavaka ity etsika noen'ny fity efatra amby roapolo sy roa arivo ity ihany koa ny fisian'ireo mpanakanto milalao mozika eny amin'izay parcours izay andehananareo sy tsy tianareo irery. Hoanareo vahoaka izay mbola hitana tazana eny amin'ny fefy ny tambohan'ny zaridaina anankiroa rehefa tonga ny anjara fotoana antsoinareo dia tena tsy misy hazakazaka hatrafolona alina no misokatra ity toerana ity dia sitraka indrindra raha tena ankafizinareo ny dia tongotra reo ny fanimby rehefa miditra ato anatin'ity toerana ity. Azakazakazaka, aza mirotoroto fa tena ankafizo ny segotra, ny minitra, ny olo izay
Ny ankizy kely rehetra dia tsy misy madoa vidim-pidirana rehefa hiditra avelona ihany. Nanome fanomezana zany tena fotoa fa ny ankizy kely rehetra tsy misy madoa vidim-pidirana avokoa. Ny lehibe kosa no mba manefa ilay sarany mirary dia mirary di mazano ariary izay hoe jiro maro loko, zaridaina mamiratra, fialaka nofany zava-maitso, toeram-pialan-tsasatra, no safidiana manokana ho tsidiantsika fianakaviana, namana sy tapaka, natao ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Dolo tsika rehetra zao mankalaza ny Noely miavaka tsika amin'ity taona ity dia mba hisy fandaminana moa dia misy rehefa makato amin'ity jardin ity misy ny vidivirana 500 ariary be eny ahafahantsika manadio sy mba hoe mba hamparindra tsara koa fidirana aty fa zao nanapa-kevitra teo hoe ny ankizy rehetra tsy misy mandoa fidirana fa ny lehibe ihany mety dia zao zaza niaraka aminareo eto hatramin'ny 10 alina dia hizara kilalao ho an'ny ankizy rehetrarehetra zay miditra eto androany. Mahazo kilalao mahazo chocolat daholo ny ankizy rehetrarehetra karafalinareo dia sisy teraka sorakokaka mafy be mihitsy ataovy mafy be ihany zay dia milahatra somatsara zay mahazo dia mivoaka dia tsy misy miverina indroa alaminy sécurité fa ampifaliana sy ampitiavana no izarana kilalao ho an'ny ankizy rehetrarehetra eto amin'ity toerana ity dia afaka miditra tsy moramora amin'izay zany ianareo afaka midirina tsy moramora dia milamina tsaratsika dia mifetitsika dia mirary noely sy krismasy sambatra ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ho an'ny vahoaka ray manontolo samitsika itanin'Andriamanitra daholo. Ao anatin'ny fotoana ahafahana asomy vahoaka itsitsika tao anatin'ny zaridainan'Ambohijatovo amin'izay asika izao arahana koa ny fepetra rehetra izay apetraka ireo mpandrindra sy mpalamina ary ajaina ihany koa ny fahadiovana ajaina ihany koa ny akanton'izao zavatra hitantsika izao mifampizara fitiavana isika ao anatin'ny fahazavana sy famirapiratanyreto jiro ireto ary afaka maka sary ihany koa dia hotehirizina ho fahatsiarovana hoe tao amin'ny zaridainan'Ambohijatovo zay ny Noël 2024 nafinaritra be mihitsy ny sary azonay tao
amin'ny toerana lalovana sy ny fidiana tena tsisy etrazafa manapahalo dia mbola nahazo kilalao ihany koa ny ankizy kely rehetra izay ny filohan'ny repoblika no nanombotra ny kilalao fahatsiarovana tsara tsisy ohatran'izany. Tena ankasitrahana ianareo namana mpanao gazety raha mba sitraka reo kosa nefa satria isan'ny tantara sy taona mamy ihany koa ity anio ity ho an'ireo ankizy kely marobe izay tonga eto androany dia mba sitraka raha mba atao somary maraladalaka amin'izay ary eo amin'ilay toerana izarana fanomezana ho an'ny ankizy kely. Mariana fa ny ankizy kely ihany izay azo fanomezana no makeny akaikin'ny Andriamatofiloha sy ny dadabe Noelintsika eny fa ny lehibe kosa dia tsy mandeha makeny amin'izay mba tsy fen'olona be dia be ny akaikin'ny azo Noely eny. Ianareo ihany koa jereo tsara ny petrahan'ny tongotra saosanatria mandaka fil ka isy jiro tsy handeha na izy jiro tapaka ihany koa. Ho anareo izay mbola miandry ny anjara anareo hiditra ato anatiny dia tantarainay fa rehefa miditra ato ianareo efa mahatazana champ de blé lumineux tsara tarehy be mihitsiny dia miditra aty anatiny ianareo misy ny lac des cygnes ahitana signe kiva be eo amin'ny rano eo dia misy ihany koa ny passaille lumineuse izay ahafahana maka sary mafatifaty be avoaka amin'ny réseaux sociaux dia ao anatin'izay mbola misy an'ity géométrie lumineuse misy ihany koa ny toerana ahitana planeta eo ambony lohanareo eo ao anatinatin'ny parcours ao daholo izany rehetrarehetra izany. Aty akaiky ny fizarana kilalao aty no ahitana ny arbre de Noël ngeza be ny village du Père Noël ihany koa aty ambony aty. Azafady indrindra tompoko, tena azafady indrindra ampanajana tanteraka no anasako ianareo izay eo akaikin'Andriamatofiloha eo mba hiverina kely any amin'ny lohan'ilay tetezana ny ankizy kely ihany no omena kilalao. Ampitiavana tompoko no anasako anareo mba hiembotra manomboka ianareo eo amin'ny tetezana eo manomboka ianareo amin'ny tetezana mba miverina kely zany midina ao amin'ilay toerana malalaka ao ianareo aty akaikin'ny sapin mba miverina kely makany daholo ianareo ny ankizy ihany averina ihany ny ankizy ihany zany ankizy zany mbola tsy manambady tsy tatana mbola tatanana tsy mitsotso ampitiavanareo tompoko ampitiavana raha tianareo ireo zaza ireo dia rehefa mandoalika mihitsy ifa tsy tanareo fotsiny tena mba mpanetsetena tompoko nanasananareo mba hiverina tsy mandroso amin'ilay tetezana makaty akaikin'ny azo Noely fa miverina anoloan'ilay tetezana. Ray aman-drenonareo mahazo teny gasy tsara ianareo mananjanaka ianareo aleo re mba averantsika hiaina Noely mahafinaritra ny zanatsika. Efa manomboka miditra ihany koa ny mpitsidika avy any amin'ny vavahady hiditra eo amin'ny fizarana ny kilalao eo amin'izay any sikizao hatreto aloha mbola takona tanteraka ny lalana iangaviana zany ireo manakona ny lalana mba hanome an'izany ho an'ireo ankizy kely izay efa manonofo ny andray an'izany kilalao izany dia raha sakanantsika ny lalana dia tsy afaka manantona izy ireo dia mino aho fa samy hatakatra an'izay fangatahana izay avokoa isika
tsy ho averina be dia be fa efa azonareo hoe tsy afaka mandray kilalao ny ankizy kely a raha sakananareo ny lalana. raha somary atao mazavatsara zany ilay fanazavana dia hoe tsy afaka ny olozaraina mihitsy ny kilalao raha mbola telo be toy izao a eo amin'ny azo noezy ka ampanajana retoko averiko intelo mba ho mariko ny fanajananareo ampanajana retoko ianareo mba himanakaza ireo arak'izany hoe mba himanakaza izany asehoy an'ireo zanatsika ireo ny fahitretsika ny fitiavatsika ireo zanatsika ireo izao a tsara ihany koa rehefa ny manamarika fa ho anareo invité d'honneur ianareo a dia iaratsitaka ny famomana manokana ho an'ireo vahoaka kilalao ireo izay indrindra no anasananareo ampiavana mba ho ananatsika ny toerana io Voilà, voaka daholo aloha tsika dia avy ary ambadika tsika no mandeha avy ary amin'ny misy cœur any miditra any milahatra ary amin'ny misy cœur any amin'ny misy cœur any zany dia midrikona dia mivoaketra any amin'ny misy cœur zany milahatra zay votaraiky eto nareo eto efa milahatra ny olona avy amin'ny misy cœur ary ery apika ery yang ketiga yang adalah bayanas hari ini izay foana no ametiteny tsy miazakazaka ilamina tsara tsy mikorotana ny ankizy no milatsaka eto amin'ity fomba voalohany ity ny iray majeny mianja metrany ery amin'ny ilany ery ny ankizy no milatsa eto amin'ity fo voalohany ity ny ray aman-dreny mianja metrany ery amin'ny fo ery ampita ho an'ireo ray aman-dreny efa eto amin'ny fo voalohany eto zany ny zanany a dia tokony efa ery amin'ilay fo anankiray ery anareo andray ny zanakareo a avy mahazo an'ilay kilalao ho an'ireo tsy mitondra zazakely kosa efa afaka manohy ny fitsidiana ny tanàna rakitra jiro eto amin'ny zaridainan'Ambohijatovo averina trany a mba ahafahantsika ao anatin'ny filaminana no mahandray izay
kilalao izay dia ny ray aman-drenindreo zaza eto amin'ny fo voalohany a efa saina sahady dieny izao hiandro ny zanakareo ery amin'ilay fo faharoa. Ny zaza tsy maintsy trotrona ihany a no entin'ny ray aman-dreny. Azaho ihany koa ny filaharana izay apetraka ireo mpandamina eo mba hampora ny fizarana satria rehefa tsy manazy ianareo a dia lasa manatara le fotoana fotsiny nefa zavatra tokony handeha aingana. Tsy ahirina trano fa ity no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity tanàna rakotra jiro eto amin'ny zaridainan'Ambohijatovo ity, ary dia azonareo tsidiana eto a isakariva manomboka androany hatramin'ny fahadimy ny volana janoary. Dia ao anatin'izay tsy misy miova ny zavatra hitanareo ato a, tsy hoe koa hoe androany no feno jiro dia raha mety mety hoe ny atsasany ihany fa afinaritra foana na ny animation na ny zavatra hita eto. Hatramin'ny folo alina isika androany no hiaraka iaina izao Noël férika izao a. Ianareo izay mbola miandry ny filaranareo any ivelany aza manano fa efa ao anatin'ny fizarana amin'izao fotoana izao, izany hoe efa mandroso tsikelikely ny filarana fa tsy hoe tsy mihetsika kosa. Dia rehefa manaja tsara ny filarana ihany koa ireo aritra eto amin'ny sary ny cœur voalohany eto dia mandeha ndraiky angana kokoa hatrany. Sahatrany mahatsiaka hoe fiarana sy filarana ina hoe fiarana sy fahazarana no tsitsika hivohitra sy zaka ao anatin'ny vahoetsika mahamadinao dia izay voahetra hoe dia aoka oloana fitiavana tsika naizanaiza andeha efa rentsina ny ankizy kely anantona ery amin'ny toerana izarana ny kilalao a. Isika ho dehibe kosa manaraka ny fandaminana tsara dia ho an'ireo izay mbola tsy nafantatra ery amin'ny sary fo ery amin'ny ilany no andrasan'ny ray aman-dreny ireo zanany avy mandray kilalao. Efa manomboka milalana tsara isika nafinaritra be mihitsy izao.
tsy mihazakazaka tsy mikorotana izao fihetsika hitana izao no manam-pirofo fa tianareo a ilay etsika noelifity efatra ambinifolo sy roa arivo tianareo a ny filoham-pirenentsika misaotra anareo tonga marobe mamaly antso mbola afaka miverina ty foana ianareo isanandro isanandro androany moa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany averiko foana manana tombony isika eto Antananarivo manana tombony a ianareo izay fa hitanay eny ivelany eny izay fa ato anatina miaina izao fotoana marobe izao aza maika rea aza maika fa tena ankafizo a le tsirotsiro zao endrika mahafinaritra hitanareo zao ankafizo fa aza maika ampifalio ny zanakareo omeo fifaliana izy fa aza nareo ray aman-dreny mamaikamaika de fotsiny anenjika zao rehetrarehetra zao fa tena ampifalio le zanakareo zay a mahafinaritra sady sitsika mozika ihany miaraka amin'ireo namana mpanakanto izay tonga miaraka amintsika ihany koa eto amin'ny zaridaina n'Ambohijatovo. Izay mahazo avy dia mandroso tsy mijanona ianareo ray aman-dreny zany tsy atao amin'le fo anankiray indray no mijanona fa ery alolo ery izay mahazo izay indrindra koa ngeny mangatahana amintsika lehibe mba atao malalaka ny lalana mba andehanandreo ankizy ireo satria ny ray aman-dreny izy ireo a miandry ery ampita ery de rehefa bahananareo lehibe ny lalana de lasa tsy hitan'le ankizy a ny andehanana ianareo lehibe reo ary zao mba sitraky indrindra raha mba manoro ireny kilonga kely reny makery nareo zao a misotra tompoko mifampizara fity ho anareo izay efa milahatra atao amin'ilay fo ato a misy ankizy kely tena mbola menavao zao misy ankizy kely tena mbola mambolana ao ianareo nefa mifanosika asiana elanelana ohatran'le any an-dakilasy ailany mahitsy dia membotra ianareo rehefa mbola tsy milamina ianareo a dia mety ho ajanony ty fizakana kilalao ty aleo milamintsika e eo amin'ny toerana malalaka farany tetezana eo ny zanakitsika no mivoaka dia raisy eo a ny zanakareo ry ray aman-dreny raisy eo amin'ny farany tetezana eo amin'ny toerana malalaka eo ny zanakareo avy eo izy ireo no mivoaka ho an'ireo efa milahatra eto amin'ny eto kosa dia